Vita kehitriny ny fanamboarana ilay fifiloanandoharano ao manombo ao natao indrindra moa izy ity mba ampandrosoana ny asam-pambolena sy ny famokarana ihany koa any amin'izay ilany atsimo nosy izay. Notokanana ny fiandohan'ny-terinandro ity moa ifoto-drafitrasa io ary efa misy ihany koa ny asa fanamboarana vaovao. Ahafahana manondraka velaran-tany hatrany amin'ny 450 hektara ny fifiloanandoharano manombo izay notokanan'ny filohan'ny Repoblika ny fiandohan'ny herinandro teo. Tetikasa izay novatsian'ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana tafiditra indrindra ao anatin'ny tetikasa PRIPM. Ankoatra ny fitokanana izany fifiloa izany dia nisy ihany koa ny fametrahana ny vato fototra ho fanombonana ny tetikasa Priaza na projet de réhabilitation des infrastructures dans la région sud-ouest izay samy vatsian'ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana vola avokoa. Fametrahana rapport officialy na ohatra hoe projet première paire ny projet Priazo na projet de réhabilitation des infrastructures agricoles dans le sud-ouest. Io projet io zany dia mbola fiaraha miasa koa amin'ny BAD ka mahasanaka ny district de Betioky ao Beza zany périmètre tahezany anankiray dia ao Ankiloaka dia mbola any Ambakily na atao hoe Tanandava. Io zany dia misy fanamboarana barrage, dia misy fanamboarana lakandrano, dia misy koa ny fanamboarana fatatsika raha ny any Ambakily zany dia isan'ny olanao zany ny liny mangoky zany mety manimba dia misy épi zany zay amboarina amin'ny zava-telo zay zany ny gros morceau ao anatiny ao. Nanamarika ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritry ny lahateny izay nataony fa manomboka ny asa fampandrosoana sy ny ady amin'ny fahantrahana izay atao anatin'ny fihavanana. Niantso an'ny fifanomezan-tanan'ny tsirairay ny filoha mba hampandrosan'i Madagasikara. Izao irery no anao ny fampandrosoana ny Madagasikara. Isika rehetra izao no anao fampandrosoana Madagasikara. Zany ho tarikan'izany fa miantso anareo ifanometanana ampandroso any Madagasikara. Miangy aminareo ny asa-pamokarana rehetra, miangy aminareo ny finiavana tena anao zany asa-pamokarana izany. Ary eto dia milaza sahady fa nisy fangatahana nataonareo teo hoe na eo aran-tany ka tsy eo ny zay entina ambolena dia hoe amlaza aminareo hoe efa eninay fa dia hitondra ireo masom-bolo ireo izay ho anareo tompoklasy tompivavy. Ka dia zany no asa-pandrosoana, ny asa-pampandrosoana zay ataontsika tompoklasy tompivavy, asa-pamokarana, asa sosialy, asa mifoto-drafitrasa lehibe ary ny rinay dia isika rehetra hiaraka isikimponitra satria tsy maintsy ao anatin'ny fihevanana no anaovantsika izany rehetrarehetra izany. Mitory izany fihevanana izany amin'ny malagasy ao ary manohatra ny herisetra rehetra izay mety miseho manakana izany fihavanam-pirenena izany. Mbola namafisy ny fahafilohan'ny malagasy rehetra ny tenany ary tsy misy ny zanaky ny kala hafa.